avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra anao ny vaovao. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra anao ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Tena anao ny asany ve ireo solombavam-bahoaka izay nanangana ny voamera mpanao famitorana momba ny fitantanana eo anivon'ny Jirama. Ny fanafoanana ny délestage izay isan'ny nitolomany vahoaka ny taky ny fanovana. Tonontosandroany ny fametrahana ny vatofototra ny tetikasa Jirama ao Waterfree eny Amoronakony. Tetikasa hanatsarana ny famatsin-drano fisotro madio ho an'Antananarivo. Alalahana ny sehatra ny fanondranana draka ka ary misokatra ho an'ny mpandraharaha rehetra. Vonina anara-dalàna ao anatin'ny mangarahara ny fanondranana ho ny minisitra Njonso ny Toekarena Manga. Solombavam-bahoaka amin'ny perinasy iray no voatonona ho isan'ny tompon'antoka amin'ny fisolokiana sy halatra fiara. Mialokaloka amin'ny unité parlementaire ny solombavam-bahoaka ka miantso ny fanjakana hijery akaiky ny raharaha ho ny mpisolovava. Any Gaza, dibo-drano no lotsakorana nentin'ny rivodozany ankamaroan'ireo tranolahy hipetrahan'ireo Palestinianina. Ravatrano no nidaroka bomba ny Israelianina. Olona manodidina ny 5,000 sy 8 hetsy arak'izany no ahina ho tradoza. Ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalam-baovaontsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba to amin'ny kilasy tongovava manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany no hanokafana ny fiarahana. Tena anao ny asany ve ny ministera ny angovo sy ny akoranafo ka hanapaka ny fifanarahana amin'ireo mpiara-miombonatoka mpamatsy ny orinasa Jirama amin'ny famokarana herinaratra. Tena anao ny asany ve ireo solombavam-bahoaka izay nanangana ny voamera mpanao famitorana momba ny fitantanana eo anivon'ny Jirama. Amin'ny fanafoanana ny délestage izay isan'ny nitolomany vahoaka nitaky ny fanovana matoa andatsoratra. Niteraka resabe sy korotana teto amin'ny tany sy ny firenena ny tsy fisitrahan'ny vahoaka herinaratra araka ny tokony ho izy. Jiro tapaka lava ary efa tonga hatrany amin'ny fanomezana anarana hafa ny orinasa-mpanjakana Jirama ary niteraka fidinana an-dalambe sy ny hetsi-bahoaka. Antony, nisy fiantraikany tamin'ny toe-karena, ny lafiny sosialy sy ny fahasalamana ary ny tontolo politika izany fahatapahan-jiro izany. Tsy nisy fanatsarana, ny tolotra nomen'ny orinasa Jirama manoloana ireo famatsim-bola meopapana nandritry ny taona maro. Niteraka vesatra goavana ho an'ny firenena sy ny vahoaka iray manontolo izany. Rehefa taitra ny vahoaka, ny hetsika sy ny taky, dia tafiditra tao anatin'izany fitakiana izany ny amerenana amin'ny laony ny herinaratra ka ho afaka manao ny asany andavanandro ny tsirairay avy, indrindra ireo metehatra amin'ny herinaratra ny famokarana ataony. Tafiditra tao anatin'ny fitakiana nataon'ny vahoaka ihany koa ny fahafantarana izay tena zava-misy marina eo amin'ny famokarana herinaratra, ny fomba fitantanana mangarahara ny orinasa no ity farany izay vatsiana volabe kanefa tsy misy fiovana. Niroso tamin'ny fitakiana sika, niroso tamin'ny fanovana ka tafiditra amin'izao fanavaozana izao. Najory ny rafitra, napetraka ny gouvernemanta sy ireo mpikambana mandrafitra izany. Efa nampanatsonina teny amin'ny antenimieram-pirenena ny minisitra tompon'andraikitra ary nilaza tamin'izany fotoana fa irosona ny fanadihadiana ka ho tapahana ny fifanarahana na ny contrat amin'ireo mpiara-miombonantoka mpamatsy ny orinasa Jirama amin'ny famokarana herinaratra
rehefa hita fa mambotry firenena. Mambotry firenena tokoa satria raha ny voalaza ny syndicat ny mpiasan'ny jirama dia misy fahaverezana arabola manodidina ny 520 miliara ariary isam-bolana eo anivon'ny orinasa jirama noho ny fisiany ireo gropy izay tsy mihodina araka ny tokony ho izy akory kanefa andoavan'ny jirama vola. Tsy nijanona teo nolanin'ireo solombavambahoaka omaly teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny tolom-pe-kevitra entana manangana ny vomiera mpanao famotorana momba ny fitantanana eo anivon'ny orinasa jirama. Tanjona raha ny fanazavana ny hijerena ireo olana rehetra misy ary anolorana vahaolana maharitra mifandraika amin'izany. Isan'izany ny tokony ahitana ny trafim-panarenana vaovao, ny amerenana amin'ny laony ny orinasa mpanjakana jirama sy ny amaliana ny etaetam-bahoaka efa antaonany maro. Ny fanontaniany rehetra eo anatrehan'izany dia ny hoe tena hanao ny asa ny araka ny tokony ho izy amin'izay ve ireo solombavambahoaka ka hijoro sy hiaro sy solovava ireo vahoaka ny vidy azy? Hanao ny asany ve izy ireo ka hikatsaka ny sohim-bonana fa tsy ny tombontsoa ho an'ny tenany? Vao androany zao nilaza ireo mpandraharaha manodidina ny 530 niaran'ny fisolokiana tamina resaka fiara fa voahodikodina izany fiara izany ka ahitana solombavambahoaka ao anatin'ilay tambazotra mpanao fisolokiana. Tena hanao ny asany ve ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo ka hanapaka ny fifanarahana amin'ireo mpiara-miambonantoka mpamatsy ny orinasa jirama amin'ny famokarana herinaratra raha hita tokoa fa mambotry firenena izany? Na eo aza izany rehetra izany, tsy hoe raha manao ny asany nefa ny ministera na manao ny asany ireo solombavambahoaka dia ho voavahany tsy fahampian'ny herinaratra fa mbola asa goavana. Mila paikady mazava ihany koa ny fampitomboana ny famokarana herinaratra mba ho ampy ho tsinjaraina amin'ireo mpanjifa izay hatreto aloha tsy ampy izany satria misy ary mitombo ny fahatapahan-jiro. Matoan-datsoratra izay fahamenona ny banga amin'ny vokatra hetsy mandroseza amin'izao fotoana izao izay mahatonga ny fahatapahan-drano eto an-drenivohitra. Tontosan-droany ny fametrahana ny vato fototry ny tetikasa jirama water free eny Amoronakony. Tetikasa natsarana ny famatsin-drano fisotro madio ho an'Antananarivo izy io. Tonga teny an-toerana araka izany ny mpanolo-tsaina avo eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika sy mpikambana teo anivon'ny governemanta tamin'ity andro anty. Entsora Soary Malala. Tontosan-droany ny fametrahana vato fototry ny tetikasa tana water free izay natao teny Amoronakony. Tetikasa hoentina anampiana ny famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra sy sitrahana rano fisotro madio raha ny fanazavana. 3 hetsy metatra tora 3 isan'andro ny rano filan'ny mponina Antananarivo. Tsy mamokatra afa-tsy 2 hetsy metatra tora 3 isan'andro anefa ny ao Amandroseza izay mahatonga ny olany famatsin-drano eto Antananarivo renivohitra. Ity fototra sy ity izay mamokatra rano 5 metatra tora 3 isan'andro raha ny fanazavana ka manodidina ny 8 hetsy ny olona isitraka izany izay mponina eto Antananarivo, Alasoura, Ambomangakely ary Iavoloha. Famahana ny olan-drano eto Antananarivo dia mitovy ihany koa amin'ny famahana ny olan-drano eran'ny Madagasikara. Eto Antananarivo efa nilazaiko tamin'ny kabary teo dia hoe mitombo ny isan'ny mponina, mitombo ny fotodrafitrasa manerana ny Antananarivo dia mesimba ireo fantsony. Ny rano eto Antananarivo dia tsy ampy. Efa nitononina teo hoe 300 000 m3 jour ny filana eto Antananarivo. 200 000 m3 jour no vokarina eny Amandroseza. Ary hitatsika na manaraka ny page ny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovantsika mandeha ny fotodrafitrasa ary manaraka an'izany ny ministeran'ny rano fanadiovana ary fidiovana. Tena manaraka akaika ny ekipan'ny jirama ny ministera. Ny foiezaka dia misy ny fanaterana sy fitaterana rano. Raha ny jirama tena miandraikitra an'izay fa manara-maso akaiky ary manampy ihany koa ny ministera. Ho avy atsoatsy ny fanolorana andro ny saina fanolorana ny forage ao amin'ny hôpitaly OMI izay efa fantatritsika fa ny hôpitaly ny tena omena rano voalohany indrindra satria misy fitsaboana aminazy ireny. Eo ihany koa eny Ankatso, eny amin'ny université sy eny amin'ny cité ho atolotra ihany koa amin'ny faran'ny taonty ny forage anankiroa eny amin'ny Ankatso 1 sy Ankatso 2. Tonga nanotrina ny lanonana ny mpanolo-tsaina avy eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ireo solotena avy eo anivon'ny governemanta. Lara-pameana amin'izao fotoana ny fanomezan-danja ny zo fototra ka zava-dehibe izao tetikasa izao ary ao anatiny 420 volana ny tombanana amintany izany farafahaela raha ny fanazavana. Ny finiavana politika no ilaina hoentina anatotosana tetikasa mba tsy ho toy ny fitondrana teo aloha. Zava-dehibe ny fametrahana ny tetikasa io androany izay tsara homaria koa homarianay avy eo amin'ny fiadidinan'ny fanavaozana fa lara-pamehan'ny
fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a fanomezana ny zo fototra dia ny fisitrahana rano madio a ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo natombokontsika izy ity androany eto amin'ny Tananarivo sy ny manodidina fa mbola ho hitarintsika amin'ny Madagasikara ray manontolo 720 volana farafahabeany no anaovantsika anazy farafahaelany volonté politique mialatsiny amin'ny teny vahiny no mitondra ny foto-drafitrasa rehetra izay natao ny dikan'izay zany manana n'izay fahavononana satria izay no fanavaozana izay no fanorenana ho ataontsika dia manome toky ary misy matoky fa afaka 720 volana isitrakan'izay no Tananarivo. Marina fa vola mitentina 7.7 tapitrisa euro ny teti-bidiny ty tetikasa ity ka ny 10,100 volo ihany no averina fa ny 10,100 kosa dia fanomezana avy amin'ny vonjana Europeanina amin'ny alalan'ny Banque Européenne d'Investissement tsy hijanona eto Antananarivo ihany ny tetikasa fa mbola hitohy amin'ny faritra maro raha ny fanazavana. Nosika fanandroany ny fokoanandohany antoko politika izay nandraisan'ireo mpitarika solitenana antoko politika maro anjara. Amin'ny fionan'izay anangonana hevitra hanovana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, ankoatra ny antoko nantsona nandray anjara ihany koa ireo mpitarika fikambanana sy sendika. Ireto faran'izay nilaza fa ireo mpanao politika no mahatonga ny fahantrano ny firenena ka tokony hojerena kaiky. Gabain loa. Navaivay ny fanakianana nahazo ireo mpanao politika nandritra ny fanokafana ny fikoanandohany antoko politika tetsy Ankorondrano androany. Tsy nisy ny kosimaso ireo fikambanana sy sendikalista tonga namaly ny antso natao tamin'izy ireo. Novakiny izy ireo bansilana avokoa teo anatrehin'ireo lehibe na antoko tsirairay fa ny fomba fanaovana politika sy ny toetsainy mpanao politika sasany no mahatonga ny Madagasikara latsaka ankady. Ianareo mpanao politika mbo misy zavatra kely iazakazaka ho ary iazakazaka ho azy manolotra vola manao zao rehetrarehetra zao oky zay zany toetra ratsy zany amboary ny sainareo mpanao politika mitsy filatetely fa tsy neny tanora fa rehefa hitan'ny tanora dia rainy tahaky zao sika rinday aman-dreny. Raha tsika no ametraka charte de convention politique amatotra tsika ka mbola olo hafa ivelan'ny parti politika no mitondra ny firenena toy ny rando natondra gisa foana. Tsika no mifamatotra zany mametraka staty hitondra tsika nefa ny zavatra misy eto Madagasikara misy olona opérateur manakaiky ny mpitondra ny olona opérateur manambola no mametraka olona mafia ao anatin'ny gouvernemanta manabotry an'le firenena antsika no mifame amin'ny resaka politika fa ny convention mila petraka dia hoe tsy ekena ny olona hitondra ny Madagasikara raha tsy miainga avy ao anatiny antoko politika fa le olona mitondra ny firenena tsy izy no mametraka membre gouvernement fa quelques personnes, 2 personnes mafio no mametraka membre gouvernementa dia zay olona mandoa vola no mahazo ministre, zay olona mandoa vola tendrena chef de région, zay olona mandoa vola no apetraka amin'ny sehatra rehetrarehetra. Zany ny zavatra mila dinina fa mahalatsaka ankady an'ity firenena ty ary mampaloto antsika eo anatrehan'ny vahoaka malagasy. Izay indrindra no antony nanaovana izao fikoanandoha izao. Hoy ny teo anivony asiapy na ny sehatra ifanakalozana anatsarana ny fanaovana politika sy ny teo anivony kafima na ny komity fanavaozana ifotony any Madagasikara izay mpikarakara an'izao etsika izao. Ny zavatra nanaovana an'ity moa zany dia ny olana zay mampisy ny crise eto Madagasikara dia problème politika foana. Dia aleo angamba ny mpanao politika samby araka ikondoha ifandrasa vangy ary ho tonga amina fifanarahana angambany amin'ny fanaovana politika amin'ny fomba hitondrasana ny raharaham-pirenena mba tsy hisy tsony ny crise ohatran'izao ary mba hitadiavana vahaolana mba hampandrosoana ny firenena. Ka ny ataoko hoe hetsika atao androany na fikoanandoha ataon'ny antoko politika androany dia tsy mifanipaka velively amin'ny fikoanandoha-pirenena izay karakarain'ny fanjakana fa mifameno ary satria ny ataoko hoe ny tsaokevitra ny ataoko hoe ny fanarahana zay ifanarahan'ny mpanao politika hosoniavina ao aorinan'ny fikatonan'ity dingy ity dia hoentina avy hatrany any amin'ny fikoanandoha-pirenena ary atolotra ho an'ireo tompon'andraikitra atanatohatra ao amin'ny fitantanana ny fanavozana ny repoblika. Dia zany dia atao hoe sosikevitra iraisan'ny mpanao politika rehetra ny zavatra mivoaka eto anatsarana ny fitondrana ny teteza mita ho Pikatroka ara-politika avy amin'ny antoko maro no tonga niatrika ny fanokafana androany maraina
sy ny fananganana ny voamera 5 izay niasa avy hatrany ny tapany ariva teo. Voamera misahana ny fitantanana ny tetezamita sy ny fanavaozana ny androm-panjakana. Teo ihany koa ny voamera momba ny rafitry ny lalàna mifehy ny tetezamita, voamera momba ny fizotry ny fifidianana sy ny rafitra ara-dalàna ary ny androm-panjakana. Teo ihany koa ny voamera ny fikambanana ny misahana ny fakan-kevitra nasionaly ary ny voamera momba ny fanarahamaso, ny fiarovana ary ny fampiarana izay tapaka mandritra ny dinika atao. Nahazo fanasana avokoa ireo antoko politika rehetra misy eto amintsika raha ny fanazavany mpikarakara ka ifanimby andray anjara izy ireo mandritra ny atelona izay itondra ny heviny sy ny volavolana sosikevitra avy aminy. Anisan'ny teboka imasona hoy ny fanazavana atrany ny anamafisana ny demokrasia, ametrahana fanjakana marina ary ny ikatsahana ny fitantanana ara-dalàna eto amin'ny firenena. Aorian'izao ady hevitra ifanaovan'ny mpandray anjara izao hisy ny fifanaovantsinoy iarahan'ireo antoko politika ary atolotra ny ministera ampanjakana misahana ny fanavaozana sy ny FFKM ny fehinkevitra izay ho tapaka ho fandraisany antoko anjara amin'ny fikonan-doha pirenena. Miresaka an'izay fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena izay hatrany, tsy natao hiazakazahany mpanao politika mpitady seza tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany tenany manokana amin'ny fikonan-doha pirenena ho mpamakafaka raha-politika androany. Tolo-kevitra navotana ny Madagasikara no iantsoana ampisehatra servelona rehetra mahatsiaro manana didy ho an'ny firenena sy ny mpiarabelona. Ny hevitra mivoaka anatin'ny fikonan-doha pirenena izay tsy tokony hivoana amin'ny fijerena amin'ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Zay indrindra masy no tena tsara mba hisaliana ny saintsika rehetra hoe tsika dia nanana ny tantaram-pirenentsika, isika dia nanana ny kolotsaintsika rehefa nanaovana antso zay ka raha ohatra ka mbola hery avy ivelany izany no ataontsika hoe anana mainmisme racine amin'ny teny frantsay na anana influence lehibe amin'ity fotoana anaovana an'ity fiovana ity zany a dia mino angambany aho fa mba samy hiaro izay voninahitra sy ny maha-malagasy ny malagasy zay. Mba tena fiovana tokoa na ny fombafomba zany sy ny ataontsika hoe lalatsaina mba hanana fahamatorana tsara isiny ny fitokisan'ny vahoaka malagasy amin'izay tsika mpitarika indrindra fa ny eo anivon'ny fanjakana sy ny eo amin'ny FFKM. Avelantsika eo ny vaovaon'ny politika fa toe-karena, ny tsy fisian'ny mangarahara, ny tsy fampiny serasera sy ny fisian'ny kolikoly no isan'ny fototry ny olana amin'ny fitrandrahana ireo otrik'arena eto Madagasikara ho ny mpampianatra mpikaroka tamin'ity androany ity. Ireo otrik'arena ireo izay mila fantarina ihany koa mialohany hitrandrahana azy ka eto Andriatsilava. Mila fanantarana ny fomba fiasa sy ny fitrandrahana ireo otrik'arena eto Madagasikara ho ny mpampianatra mpikaroka isin'ny vokatra azo tsapaitanana miantraika amin'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena. Miisa valo ny singa fototra ho an'ny fitantanana raha ny fitrandrahana otrik'arena no resahana. Tsy mipetraka izany eto Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny transparence na ny mangarahara, ny communication na ny serasera ary ny corruption na ny fisian'ny kolikoly. Tsy karitra izany amin'ireo orinasa mpitrandraka vaventy automasina sy taolagnaro. Satria ireo orinasa ireo ange manaja ny lalàna. Ny lalantsika no miteny hoe zao ny alohanareo dia manome izy. Fa rehefa tonga amin'ny kitapom-bolam-panjakana le vola dia tsy hain'ny lehibe ny tanàna, tsy hain'le tompona ndraiky mpanjakana no mitantana azy dia tsy miatraika makany amin'ilay vahoaka dia raro ny vahoaka raha tezitra. Fa raha hidirantsika ny élément de gouvernance hoe communication, andidy amin'ny fanjakana kosa ny tokony manao communication hoe zao ny nampiasaina an'le vola dia amin'izay fotoan'izay mazava amin'ny vahoaka hoe ity le nanaovana azy. Tamin'ny 3 taona lasa ny 4 taona lasa ny Cour des comptes manao publication ny audit ary anisany nanaovana audit zany ny commune rehetra izay misy ny siam-pitrandrahana Salamora manka. Nanome ny vola ny orinasa pitrandrahana amina milliard 10 milliard fa nampiasain'ny lehibe ny tanàna ny amin'ny tsy tokony ho izy le izy, tsy any amin'le tena filan'ny vahoaka. Izay no teneniko hoe manana problème na transparence ny gouvernance atsika, manana problème na communication ary manana problème na corruption satria ny orinasa vaventy tena manao izy fa ny fampiaran'ny fanjakana sy ny fiatraika makany amin'ny vahoaka tsy misy communication, tsy misy transparence, mety hisy endrika corruption. Izay no teneniko hoe ny olan'ny Madagasikara tsy le fitrandrahana fa le fitantanana n'le arena avy amin'le fitrandrahana mba ho hitan'le vahoaka mivantana. Nandritra ny fankalazana ny andro iraisampirenena ho an'ny géodiversité teny Akatso, nangataka ny anatsarana izany fomba fitantanana izany ireo mpampianatra mpikaroka ary nangataka ihany koa ny hitrandrahana ireo arena ambanin'ny tany eto Madagasikara. Araka ny fanazavana, ireo arena avy any ambanin'ny tany toy ny volamena, vatosoa
safira, ametista sy ny sisa, na ihany koa ireo arena avy ety ambonin'ny tany toy ny tsingy de Bemara, Isalo, relief volcanique, ny lac de barrage volcanique sy ny sisa no antsoina hoe géodiversité. No azavain'ny mpampianatra pikariko ihany koa fa otrika arena no fiantso ireo arena ambanin'ny tany fa tsy arena ankibon'ny tany. Mampianatra antsika voaka malagasy fa tsy fiteniny hoe arena fa otrika arena satria mbola miotrika ao ambany ao io. Io arena miotrika ao io mila fantarina. Madagasikara tsy malala ny otrika arena ao aminy fa ny antom-pisinay zany dia mampafantatra ny voaka malagasy hoe reto avy ary zany ny otrika arena misy eto amintsika ka ahoana no hitrandrahantsika azy. Tsy teny fotsiny azao Madagasikara caractérisé na 119 district. Ao anatin'ny district rehetra manerana ny Madagasikara dia misy an'ilay ressources minérales ataontsika hoe volamena. Saingy ny fomba hitrandrahantsika azy na amin'ny alalan'ny fitrandrahana vaventy na ny fitrandrahana madinika dia somary lasa ratsy jery eo anatrehan'ny fiarahamonina satria tsy misy mifandraisana andraikitry ny tompona andraikitry ny fotony izay efa voalazan'ny lalàna io dia lasa ny fanjakana fohy be foana no mahazo loza dia lasa misy fiantraikany amin'ny fampandehanana l'exploitation. Voalaza hoe misy ny atao hoe ristourne, voalaza misy ny atao hoe redevance. Tsy ny lalàna ny olana eto Madagasikara fa ny fampiarana ny lalàna izay na ny vahoaka na ny mpitatana na ny société civile zany dia samy tompona andraikitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ratsehivina nanomboka ny taona 2024 napetraky ny UNESCO ho tafiditra ao anatin'ny andro iraisam-pirenena mila ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny géodiversité. Antony maro ny fampivoarana ateraky ny géodiversité na mivantana zany na ankolaka ho an'ny mponina sy ny firenena iray manontolo ahitana ireo géodiversité ireo. Alalana ny sihatra mifanondrana na drakaka ary misokatra ho an'ny mpandraharaha rehetra vonona nara-dalàna ao anatin'ny mangarahara ny fanondrana anazy ho ny minisitra ny Johnson toe-karena manga. Tanjona ny ampitomboana ny vola vahiny miditra anatin'ny kitapom-bola mpanjakana sy ny adina amin'ny kolikoly. Rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Nogiaza ny mpandraharaha vahiny ny sehatra ny fitrandrahana sy fanondranana drakaka anankiray. Teo aloha ka tsy afaka ny sehatra malalaka ny mpandraharaha malagasy. Lesika hita ihany koa ny fisian'ny kolikoly sy ny vidiny ambany ka zara raha nampidi-bola vola vahiny tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny fanondranana drakaka teo aloha. Mahatratra 500 taona isa-taona ny drakaka azo trandrahana amin'ity seha-piariana ity. Fanapakevitra ny raisin'ny ministera ny Jony sy ny toe-karena manga amin'izao fotoana ny fanalalahana sy fangarahana ao anatin'ny fanarahan-dalàna ahafahan'ny mpandraharaha rehetra mandray anjara amin'ny fanondranana. Sokafana ny sehatra zany mba afaka misitraka an'ilay drakaka na olom-pirenena mizaka tianao investissement zany. Fomba nanaovana an'ilay répartition ny quota mba tsy ministra rery ny manana ny fahefana mametraka an'ilay droit fa fiaraha-miasa amina groupement zany dia mba miteny izy hoe mba jereo ny critère ohatran'izao ny fomba anaovana ny kajikajy ny répartition de quota dia zay ny fiaraha-miasa tamin'ilay groupement dia anjaran'ny ministère zany manampy ihany koa critère hafa anisan'ny napetraka moa dia hoe raha misy kolikoly zany dia mba esorina zay moa ny tenin'ny président hoe tolérance zéro tsika amin'izay dia nampidirina ihany koa zay critère zay mba hadio ny sehatry ny drakaka manomboka amin'izao. Manodidina ny 300 taona no kendrena aondrana amin'ny drakaka izay ahitana fitomboana 100 raha mitata amin'ny taona 420. Napetraka ho $4 isaky ny kilao ny vidin'ny farany ambany. Miara-miasa amin'ireo mpandraharaha efa matianina ireo mpandraharaha vaovao vao hisehatra hanatsarana ity seha-piariana ity. Misy 110 ireo vondry ny mpandraharaha efa nahazo fankatoavana hanondrana drakaka raha toa ka mbola misy orinasa 3 nametraka ny tota-taratasy. Candidature dia tsy maintsy olona efa manana agrément avy any amin'ny ASH ny condition vétérinaire no raisinay na efa nametraka an'izay demande zay dia miandry an'ilay valiny izy dia efa ataontsika hoe membre temporaire izy parapahandrony an'izay valiny izay. Iny autorisation d'agrément iny mantsy no mame alana anazy afaka manondrana ny ivelany dia iny no azo atao hoe aminay ny atao hoe certificat na professionnalisation satria fa manana an'ilay fitaovana anaovana an'ilay asa amin'ny ara-dalàna izy amin'ny fomba tokony anaovana azy sy amin'ny kalitao izay angatany ny firenena misitraka an'ilay produit.
totosa omaly ny fifanaovantsony eo amin'ny ministeran'ny jony sy ny toekarena manga sy ny vonjy ireo mpandrarapanondrana drakaka eto Madagasikara. Tanjona ny fampitomboana ny vola vahiny miditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana fametrahana ny mangarahara amin'ity siampiariana ity. Isokatra ny faha 12 ny volana desambra izao ny fanondrana drakaka 5 Mbola mitony adisisika sy ny fifandresen-dahatra eo Madagasikara sy Etazonia momba ny fanohizana ny AGOA amin'izao fotoana izao, miankina betsaka amin'ny fitazonana ny kalitao ny asantsika izany hono teo anivon'ny UFP na ny groupement des entreprises français partenaires nitondra ny fanohikevi mikasika izay. Daniela Minorso. Taorian'ny fampiatonany AGOA ny farany volana septambra lasa teo, mbola manohy ny adisitsika amin'ny fandresen-dahatra ny Etazonia Madagasikara amin'izao fotoana, ahafahana mamerina manohy ny AGOA ho ny filohan'ny groupement des entreprises français partenaires na ny filohan'ny UFP teo aloha. Amin'izao zana araka ny vaovao satria izay moa manaraka be le vaovao amin'ny AGOA io zana ohatran'ny manomboka ohatran'ny manana na moa espoir ihany zay dia isika moa manana ambassadeur amin'ny Etazonia izay miasa mafy dia tsy tapaka misy vaovao azonay dia ankehitriny moa le bill moa filazanay azy efa tafiditra anaty le comité hoe hoezan'ny comité fa mbola misy dingany manaraka zany mbola misy any amin'le house representative dia mbola misy miditra amin'ny Sénat dia farana ho tonga ny ambony latabatra ny président ny Trump dia aingany efa ho siniavy le izy fa tsy ho asina hoe droit de veto manjary tsy ho lasa lalàna dia any zany tsika vao hoe lasa lalàna zany zay bill zay zany no endrasanay mafy dia mafy tokoa. Raha iverenana nahitana fianana ny mpanjifa hitana avy eto Madagasikara taorian'ny fampiatonany AGOA ny 30 septambra lasa teo, raha nitatry ny teo anivon'ny UFP na ny groupement des entreprises français partenaires hatrany. Antony tokony hitazonana sy hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny entana avy eto Madagasikara. Araka tenen'ny madame le ministre zany misy zavatra no jerevanay foana le izy ny fiofana zany hoe zany le kalitaonay ataonay ambony foana le izy ampiakarina ahafahana zany miteny amin'le client hoe aza lozanareo ny Madagasikara mba tena vitanay tsara tsy ahita kalitao zay indrindra koa le resaka kalitao asa aloha izy ny raika dia isika moa resaka service ankehitriny zany rehefa mivarotra lamba anao tsy hoe io lamba io io akanjo io avy fa misy service ray manontolo manomboka ianao mifandray amin'le client hatramin'ny vitanao zany lay commande makany aminao service zany notadiavana. Andrasana araka izany izay mety ho vokatra izay fifampiresahany eo amin'ny Etazonia mahakasika ny fanohizana ny AGOA izay. Ankilany nisy androany fionan'ny ministry ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana tamin'ny solontenan'ny vondrona orinasa eto Madagasikara. Fionana izay hoentina andinina sy tadiavam-baolana mikasika ny olan'ny asa sy ny fampananana asa ary ny olana sedrain'ny orinasa eto an-toerana taorian'ny ireny krizy nandalo teto amin'ny firenena ireny. Lafombavao hafa solombavam-bahoaka amperinasa iray no voatonona ho isan'ny tompon'antoka amin'ny fisolokiana sy halatra fiara. Mpandraharampampanofa fiaram-polo no lasibatra ho Tambazotra Matanjaka io. Mialokaloka amin'ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka ka miantso ny fanjakany hijery akaiky ny raharaha izay miaro fanararao tapahefana mpitsolo vava amin'izao fotoana izao. Rina fitiavana. Mpandraharampampanofa fiara manodidina ny 530 no voasoloky ny Tambazotra Matanjaka amin'ny fisolokiana sy halatra fiara. Ampanofaina noho ny fanarahana tany am-piandohana ka aloha isam-bolana ny vola afaka andro maromaro aty aoriana nefa efa midin'ireo Tambazotra mpisoloky ireo fiara ka ampolony maro no tsy hita popoka amin'izao fotoana. Mavita manao taratasy sosoka ihany koa izy ireo amarotana ireo fiara. Solombavam-bahoaka amperinasa iray no isan'ny adi-doha tompon'antoka amin'ny Tambazotra fisolokiana sy halatra fiara ity raha ny fanazavana. Dia tamin'ny volana ho tamin'ny andro nampidirana location azy ihany no tonga dia namidiny zareo ireo fiara ireo fa izay tsy nahalala. Ny andron'iny ihany zareo dia efa navita namonjy commune teto Antananarivo renivohitra nafahany zareo nanao procuration tamin'ny anaranay izay légalisé izay tsy fantatray ny sarin'ny karapanondronay certifié zareo tany amin'ireny commune reny ary ny solombavam-bahoaka avy eo nahazo an'ireny fiara reny. Ilay fiara izay azo ny solombavam-bahoaka hatreto dia ny tena mampalahelo anay na dia efa nampahafantarina anazy raha hoe
alatra no nahatonga an'io ary fisolokiana fa izay azon'io solombavam-bahoaka io dia tsisy mahazo mihetsika ny aminy ary tsisy afaka mikitika hatreto. Ny fiaro amin'ny assemblée nationale fantatray aloha hatreto anankitelo fa neny olona hafa mbola tsy neny olona hafa tsy afaka tonononay fa misy efa mipetraka anivon'ny BCO anosy koa ireo fiara sasareo izay amin'ny alalan'io solombavam-bahoaka io ihany. Efa nametraka fitoriana ireo lasibatra saingy mitsoka ny raray ho anivon'ny polis-pirenena miady amin'ny heloka bevava no ny fananan'ilay solombavam-bahoaka immunité parlementaire. Ady heloka tsotra ity raharaha fisolokiana sy alatra fiara mavaosaringotra solombavam-bahoaka ity ka tokony ampiarina amin'ny lalàna raha ny fanazavan'ny mpisolo vava. Hatreo tsy voaka antso ny sampana bevava ilay olom-boafidy no ilay fisiny ilay immunité parlementaire ao aminy. Tsara ho mariana nefa fa ady heloka tsotra tsy mahakasika amin'ny maha olom-boafidy azy mihitsy ilay raharaha satria infraction de droit commun hoy sisitsika teo resaka fisolokiana osoka fanaovana osoka anatina tambazotra na olona maromaro. Vokatr'izay hoe mbola misy olom-boafidy olom-panjakana voatonontononao anatin'ilay raharaha dia somary taraiky ilay fitireten'ny sampana heloka bevavan'ilay raharaha. Tsy noho izareo fa noho ilay situation izay hoe maha olom-boafidy azy izay ka izay no anaranay ny sainy tompona andraisan'ny isam-baratonga. Fiara miisa 20 hatreto no efa tafaverina raha toa ka mbola ampolony maro no tsy azo amin'izao fotoana. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ity raharaha fisolokiana ataon'ny solombavam-bahoaka ity araka izany ireo mpandraraha mpampanofa fiara izay nanao fitarainana. Fa voasokajy isan'ny firenena marefo amin'ny loza voajanahary aty Afrika i Madagasikara ka mahatonga ny tarehimarika ambony momba ny fahavoazana isan'ny taona. Izany ho fehezana izany amin'ity fotoam-pahavaratra ity noho ny fisitrahantsika amin'ny famatsim-bola mitetina 100 tapitrisa ariary avy amin'ny banky iraisam-pirenena ho fanomanana ny fampiasana ny vola nisy androany ny atrikasa nandrindrana ny fitsinjarana ireo vola ny arahan'ny ministera voakasika sy ny mpamatsy vola. Andoharantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Dia isika Madagasikara dia anisan'ny tena pays vulnérable, izany hoe marefo amin'ny resaka fiatrehana ny loza voajanahary io. Noho izay indrindra no antom-pisin'ity programme RIPER ity mba ahafahan'ny daholobe ahafahan'ny fanjakana manomaly an'izay rectifier mamea ny ataontsika hoe fanampiana amin'ny loza voajanahary izay. Misy karazana anankitelo ny canal de distribution izay izarana an'izay famatsiana izay zany dia misy ny Fonds national de contingence, ny faharoa ny Solidis ary ny fahatelo ny FID. Ny FID zany dia ireo tokantrano tena marefo dia marefo no vatsiany FID avy amin'ity RIPER ity. Ho an'ny Solidis indray dia ireo orinasa madinika dia madinika sy salatsalany no mahazo fanampiana avy amin'ny Solidis. Ary ny fahatelo farany dia le FNC na Fonds national de contingence dia ireo commune, izany hoe les collectivités territoriales décentralisées no afaka mangataka an'izay dia ao anatiny ihany koa ny BNGRC. Dia izay ihany koa no entsika misendodoety ao anaty doka fohy. Aza mitsaraka aminay ary. Robuste et de qualité, c'est BKT. Conçus pour résister à toutes les conditions, ils assurent performance, longévité et fiabilité sur vos terrains agricoles. Pour vos remorques, tracteurs, motoculteurs ou moissonneuses, faites le choix de la solidité signée BKT. Disponible dès maintenant chez Océan Trade au sein d'Agro-Industrie. Cette année, moi j'aurais aimé que papa et maman ils font vacances à Dubaï. Dubaï? Mais cette année, Cosmos il fait son gagnant et il va partager son lot avec mes pays en voyage pour 2 à Dubaï. Chez Cosmos, Noël sera grandiose cette année. Pour tout achat du 3 décembre 2025 au 18 janvier 2026, participez au Super Tombola sans lot, sans gagnant. Premier lot, des vacances pour 2, tout frais payé à Dubaï. Deuxième lot, TVTCL 85 pouces.
Troisième lot, réfrigérateur side by side. Quatrième lot, salon complet. Cinquième lot, moto 5K. Sixième au centième lot, 95 bons d'achat d'une valeur totale de 30 millions d'arias. Cosmos est trop génial. Maman, papa, on y va? Cosmos, votre partenaire de confiance. Fultolo mandilitra zegny atreto ny nitaizana ary nagnamboarana ny simba beto tokotoko reto fa hafa ihany ty tokotoky marque Atulric ty atreto zegny izy tia tsy mba midrika garage zegny amin'ny fasimbany fa mandeha magnano entretien ihany no idiran'ity garage ary magnaraka izay manana fahatanjana izy ary mbala eo koa ny ao agnatiny malalaka tsara mitsitsy koa izy Atulric tsisy problème. Roapolo taona na entrepreneur ana manao plomberie, électricien ary menuiserie. Hatramin'izay nampiasako fitaovana top vita tsara saingana kokoa ny asako ary manana projet marobe a fa re client-ako tena afa-po tanteraka miova top a ary afa-po tanteraka ianao koa miova top. M-Top, faire la différence. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy foniny azo safidianana tsy tiany bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao coussin anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza matatsy soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny inona no atao tena tsara sady matanjaka no maharitra afinaritra mitonga azy cross tsy matetena fa mora ampiasainy fenoma zay semicross na mandeha lavitra tsisy atahorany fa tena mitsitsy no sady mafe mahazo aina mitaingina azy watster andao madama tsika ividy alefa Vidiny moto 5 anao ary aloavy tsikelikely miaraka amin'ny fanamorana fandoavam-bola vente à crédit mirindra ao amin'ny magasin Cosmos irery any. 5 la route vous appartient. Ny fahatokisana ny tanjona amin'ny asa fanorenana. Dimy amby folo taona izay no nisehatra tamin'ny asa fanorenana. Ny atao hoe kalitao amiko a dia izay mahafiorina sy maharitra. Hafa mihitsy ny Global Ciment satria mora ampiasaina, angampiasa izy ary mahafa-po hatrano ny vokatra azo. Ny fanorenana trano dia tsy vita ny fananganana rindrina fotsiny ihany fa fanatanterahana ireo nofy, fanomanana ny hoavy ary antoka sy lova ho an'ny taranaka. Feno fatokisana miaraka amin'ny Global Ciment, fantatro fa ho mafiorina ny tranonay. Ho an'ny fotodrafitr'asa rehetra ataonay dia Global Ciment ihany no atokisanay. Mety amin'ny asa rehetra, tsy miova ny kalitaony, mahomby hatrany, tena manaraka ny fenitra takiana. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitr'asa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina ny hoavy. Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 12 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana eny amin'ny App Store. Anoizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Nahatratrarana fantofana tany tsy ara-dalàna teny bypass Androany. Tsy ara-dalàna satria tsy mbola nisy fanomezana lalana handrotra eto Antananarivo sy manodidina hatramin'ny taona 2020 ary tsy nanome lalana momba izay ihany koa ny teo anivon'ny commune Lasora omben'ny tanàna tamin'ity Androany ity. Gabain loha. Hatramin'ny nandraisan'ny général Lisson René de Roland ny fitantanana ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Tsikaritra fa miasa mafy ireo polisy mpanaramaso momba ny raharahantany. Androany, nahatratratrangana fanotofana tany teny bypass ampitany sampandraharahany fananantany Lasora Avaradrano izy ireo. Fanotofana tsy ara-dalàna satria voarara efa tany amin'ny taona 2020 ny fanotofana tany eto Antananarivo sy ny manodidina ary mbola manan-kery zany raha ny nambarany ministra tamin'ny volana novambra lasa teo. Raha tsy ivina mantsy ny voalohan'ny volana novambra 2020 lasa teo, nanambarany ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany ny général Lisson René de Roland fa entitra ny fanaraha-maso ary tsy andeferana na iza rehefa tratra manototra ny tany na manome alalana momba izany. Andaniny, nilaza ny bentanàna ny commune Lasora izay miadidy ity toerana ity fa tsy namoaka taratasy fahazoan-dalana anototra tany ao amin'ny commune Lasora amin'izao fotoana ny tenany, tsy ao anaty fotoam-pahavaratra no tokony anatanterahana izany asa izany ka mampitandrina ireo mbola mini manototra ny tany tsy ara-dalàna ny tenany raha nanotanena ny heviny momba ity raharaha ity. Arak'izany, andrasana ny tohiny momba ity raharaha ity sy izay mety ho tompon'antoka ao ambadika izao sy ny fandraisana ndraikitra momba izany. Lafomba vao afa manoloana ny fisian'ny fifanarahana fampanofana tany sy trano maromaro iandreketany lalam-by eo anivon'ny orinasa Madarel izay mpampanofa sy ny Madarel Immobilier mpanofa. Nanome toromarika ny filakevim-pitantana ny orinasa Madarel esany ministry ny fitaterana sy ny toetrandro ny anafoanana tsy misy atakandro fampanofana tany sy trano io. Hita taratra fa tsy miaro ny fananam-panjakana velively ireo fifanarahana ka nandraisany izao fanapa-kevitra izao. Averina amin'ny vahoaka noho izany ny fananany ary mijoro ny fitondram-panjakana tarihany filoha-panjakana amin'ny fiarovan'izay. Fatontosa tao Antsirabe Androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa no volavolain'ny orinasa Défi Santé. Tetikasa izay miompany indrindra amin'ny fanamafisana ny fanabeazana ara-pananana any an-tsekoly sy ny fanabeazana ara-pananana amin'ny ankabeny tanora manodidina ny 500 ao amin'ny distrikana Antsirabe voalohany sy ao Ambatolampy no hisitraka ny tetikasa maimaimpona ao anatin'ny 12 volana. Andrindrina Randriamiaritsokolo Antsirabe. 10 taona nijoroany izay ny orinasa Défi Santé teto Madagasikara ary ny sehatra manokana tamin'ny fiahiana ara-pahasalamana an'ireo mpandrara-madinika sy salatsalany no tena nahafantarana ity orinasa ity. Nanomboka tamin'ity taona 2024 ity dia velatra ho an'ireo sarambabe-bahoaka ny orinasa ka nisy ny fananganana tetikasa vaovao izay irany amin'ny Masuvo Frantsay miasa eto Madagasikara. Tetikasa izay miompana indrindra amin'ny fiahiana ara-pahasalamana ara-pananana an'ireo tanora indrindra fa ireo tovavy eo ihany koa ny fampirobobona ny fanabeazana any an-tsekoly. Tanora manodidina ny 500 atao anatin'ny distrikana Antsirabe voalohany sy distrikana Ambatolampy no kendrena hisitraka ity tetikasa ity ary tanjon'ny tetikasa ny hanatsarana ny fidiran'ireo tovavy amin'ny fanabeazana ara-pananana sy ny fahazahoana tolotra fanaraka amin'ny filany. Eo ihany koa fanomezana fanohanana ara-tsaina sy ara-piarahamonina raha ny fanazavany mpandrindra ny tetikasa. Tanjon'ny tetikasa moa zany dia fahasalamana ara-pananan'ny tanora. Zay tamin'ity indray mitoraka ity dia ireo tanora mpianatra zany eny anivon'ny lycée sy ny CEG zany no tena ataontsika hoe cible amin'izany zavatra izany. Na efa misy ara-fandaharam-pianarana mampianatra manokana momba ny vatana sy ny fahasalamana ara-pananana, ity tetikasa ity dia hanamafy an'izany. Dia hisy fehina ara-pahasalamana sy tolotra maimaimpona ho an'ireo ankizy tanora ireo
izay ataontsika eo amin'ny 10 eo manerana ny sekoly 10 eto amin'ny distrikana Tsirabe sy ny distrikana Ambatolampy izay sitraka an'izany. Iara-iasa ihany koa tsika amina psikology, izany hoe ho tantanireo ankizy ireo zany ahay ahazo ny vatany fa ahay ihany koa zany hitantana ireo izay mety olana izay setrainy na amin'ny fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny na amin'ny mpampianatra na amin'ny fiovan'ny vatany momba n'izany hoe fahasalamana ara-pananahana izany. Tombony lehibe ho an'ireo tanora eto amin'ny fatrovakin-karatra amin'ny fisitrahana tetika asa tahaka izao. Hoy ny solotenan'ireo talentsekoly izay tonga nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity tetika asa ity. Sarotra ny fitaizana ara-pananahana an'ireo tanora eo anivon'ny sekoly sy amin'ny maha-malagasy ary tsy ampy fampahafantarana mahakasika izany ka zava-dehibe ny fisitrahana ity tetika asa izay novolavolan'ny orinasa ADEFI Santé ity raha ny fanazavana trano. Tsy ampy be dehibe ny fampahafantarana na momba ny vatany na ny atao hoe estime de soi ozy ny teny frantsay momba ny ankizy amin'izany atao hoe fananana zany ka ataoko angamba fa tena zava-dehibe ny rana miasa sy izao tetika asa izay mandeha izao ny rarianay dia mba iroborobo zany ary hiparitaka amin'ny sekoly maro fa anisany tena zavatra iray manimba ny atao hoe fianaran'ny ankizy indrindra ny ankizy vavy eo amin'ny fianarana zany fa tratrany ny abandon de classe zany no ny antony ara-pahasalamana na ny fananahana izay fahalalana tsy ampy be dehibe amin'ny fari-pahalalana ho antsika eto Madagasikara zany dia zava-dehibe zao tetika asa zao isaorana ny ADEFI Santé zany rehetra zany. Araka izany dia tanora manodidina ny 500 eto amin'ny fatrovakin-karatra no isitraka maimam-poana ity tetika asa mahakasika ny fahina ara-pahasalamana ara-pananahana ity izay novolavolan'ny orinasa ADEFI Santé ary aritra ao anatin'ny 40 volana ny tetika asa. Miantso ny fitondrana fanavaozana ho mailo manoloana ny fanararaotana samihafa ny mponina sy ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Ambody Adabo Maitsokely distrika Mandritsara amin'izao fotoana izao. Ararotin'ireo resy tamin'ny fividianana ny hanonganana ny olom-bofidy na lany ara-dalàna aza ahoany fa neo-kevitra. Tany misy fanjakana eto ka tokony ho tsaraina raha nisy ny fanodikodinam-bola na fanararota-pahefana ahoany fa neo-kevitra ny ben'ny tanàna ary tokony handraisana fipetra ihany koa ireo mivoy fanakorontanana eto amin'ny firenena. Andao rahantsika ny fanampanazavana. Ny ben'ny tanàna lany ara-dalàna ary mbola tsy nanao zavatra ninona ny raty tamin'ny vahoaka ary tsy marina ny lazevan-jareny. Lazainy fa nisy vola tsy hita-pokoko, nisy torony, dikeda-batazy ary lazainy fa hoe vony komina na fondro zay zavatra zay somary ny osipotaka ka noho izany namoron-kevitra zareo ny tadihevitra anisorana ben'ny tanàna satria nanararoatra ananararoatra amizao fa nivany amin'ny Repoblika Madagasikara zao reo olo mpanao ny kandidat tsy lany ry za lany ara-dalàna fa tsy olo nangalabaty tsy olo nankory inaboaka ny fitsarana tao amin'ny administratif ta Majunga fa zany ben'ny tanàna voafidy district tao commune Ambody Adabo. Miantso ny agnanaovana fanadindiana ka mangataka fanantsovana olo manaovana fanadindiana eny anivon'ny fitsarana satria vao osipotaka hatramin'loaka za hatramin'tsarany ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka satria nanataratasy fitoriana zay efa tamin'ny anarana vahoaka nefa tsy mariny zany. Ho hitantsika eo ny fivoaran'izay raharaha zay fa nisehoana fandravana trano tsy ara-dalàna androany teny amin'ny komuna Tanjombato efa voavoaka ny entana vita ny fandravana vaovao-pirofo tsy ara-dalàna ny fandrodanana sy ny fanesoran'ireo voankasika. Andao rahantsika amin'ny fanampanazavana mikasik'izay. Ohatrinona volamena ianao amin'io trano io izy fa efa namidinay amin'olona io tany io fa tsy ho anay intsony dia io zay hodiniana izany. Dia lasa nakany amin'ny avokako mandrapahatongako avany efa narodarodany daholo ny trano navoakany daholo ny entan'ilay mpanofa trano tao. Ireo navoakandreo nefa ny nanontany avoka hoe niady mbola tsy vita fa mbola ankoro. Dia nazavaiko an'ilay polisy izy dia io najanony io ilay fandrodanana fa mbola miandry an'ilay resaka amin'ilay avoka amin'ilay hoe mbola ankoro ny ady. Ny antsoko izany dia mba hoe arahana maso akaiky ilo satria olona loatra aferaferana tany be dehibe ohatr'izao ny zavatra ataony mampiasa taratasy osika foana izy amin'ny zavatra rehetrarehetra lehany any. Izay ny tena marina ary ilay olona délégué mpanjakana manapatra ny fahefana aminay majinika. Ao anatin'izay olany fananan-tany sy manodidina any izay hatrany hitoram-pitso ny adinika fifanakalozana hitadiavana vahaolana maharitra mikasika ny fananan-tany ao Alasora
Arak'izany amiantso izay rehetra manana olana amin'ny resaka fananantany ao anatin'ny distrika na Avaradrano ny mponina ao Lasora. Ireo mponina izay efa naneho an-tsoratra ny ampahany tamin'ireo olana sedrainy sy ny etaetany eo anatrihan'izay fananantany izay. Na izany aza tsy tsabaka ny asan'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony izahay ho ireo mponina tamin'ity andro an'ity. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Eto dia ambara fa sy mitsabaka velively amin'ireo asan'ireo ambaratokam-pahefana misy eto amin'ny firenentsika izay atombokantsika any amin'ny tany zany ao amin'ny commune ny fitsarana any amin'ny domaine sy ny sisany fa itsika kosa dia hitondra ny taraina sy ny marary ny vahoaka amin'izany olany fananantany zany zay noko fa manam-paindreny reo malala ny tokony ataony ka dia zay mitsodrina fa tsy mitsabaka amin'ny asan'ny fokotany na ny commune na ny fitsarana na ny topo na ny domaine tsika fa mitondra kosa ny marary atsika eo anatrina izy ireo. Osokafana amin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy ho avy izao ny train urbain eto Andrenivohitra. Jiolahy miisa 3 no faizina maître kungfu isa iray rehefa nikasa mako ny tranony tany Toamasina. Mipoaka ny vata mpanova herinaratra vao napetraka teny Alasora ka tapaka anjiro. Santionandreo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity andro an'ity. Vita ho malalaka misy 12 Desambra 2024 ny andrana ara-teknika ho an'ny zotra pitaterina an-dalamby eto Andrenivohitra na ny train urbain. Nisy ny fanohanana ara-teknika sy ara-lojistika ny orinasa Madarel ka nahafahana nanatotosa izany. Osokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny alatsinainy 12 Desambra 2024 ho avy izao araka izany ity zotra pitaterina an-dalamby eto Andrenivohitra ity raha ny nambaran'ny avy ao anivon'ny ministeran'ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro hampitohy anambomanambola soarano ambomanambola izany. Andrasana ny fanambarana ofisialy ataon'ny tompon'andraikitra makasika ny sarandarana izay voalaza fa tsy oatra ny 3,000 ariary. Nofaizin'ny maître kungfu ireo jiolahy miisa 3 nikasa amaky ny tranony. Niditra tao ambony tafo ny jiolahy iray ary navelan'ilay mpampianatra kungfu isa izay mody natory iditra izy ka nampiditra ireo namany roa ihany koa. Ny fohy maître ka nopotehany teo izy 3 lahy rehefa nikasa angalatra ny entana. Toratorana nitady varavarana nitsoahana ny roa fa ny iray tsy tafatsoka intsony. Nobatain'ny maître nivoaka ny tany atokotany ny lehilahy ka naplaza ny fokon'olona izy fa nisy mpangalatra tratra tao aminy. Mbola nahazo ny anjarany avy amin'ny fokon'olona ity jiolahy ity izay vao niantsona mpitandro ny filaminana nakazy. Orinasa malagasy misa 100 no iandraikitra ireo lalana potika efa 7 taona mahery tsy nokitiana navelany tsy firaharahiana. Anomboka alohan'ity faran'ny tampahavaratra ity ny fanamboarana ireo lalam-pirenena hoy ny filohan'ny antenimera-pirenena sy tena Randriana Solonyaingo. Miantsony ao anivon'ny Jiramano commune ambanivohitra Lasora hitady vahaolana faran'izay aingana amin'ny famerenana ny jiro izay efa tapaka ho maly tontolo andro sy alina mariana fa fatampanova herinaratra vao napetaka ity nipoka ity ka nahatonga ny fahatapahan-jiro. Mbokina andraikitra no mamaritra ny fomba fiasan'ireo kooperativa miantoka ny fitateram-bahoaka, servisam-bahoaka ny fitaterana fa iandreketany sehatra tsy miankina, ka ny bokina andraikitra no mampifamantotra azy ireo amin'ny fanjakana iantohana ny kalitaon'ny tolotra omena ny vahoaka. Momba ny bokina andraikitra indray araka izany no entina aminao ao anatin'izany nampandaharana hita sy re amin'ity andro an'ity. Service public ny asa fitateram-bahoaka izany hoe ny fanjakana ny tokony antoka azy. Noho ny fivadihan'ny asa fitateram-bahoaka ho ny andreketan'ny sehatra tsy miankina taty aoriana nefa tsy maintsy apetraka ny fepetra rehetra mba hiatohana ny kalitaon'ny service omeny ireo mpandraharaha amin'ny fitanterana amin'ny maha service-mbahoaka azy. Izay no antony nametrana ny cahier des charges. Ohatra, rehefa mialana amin'ny primus ny taxi be, tsy maintsy tonga any amin'ny terminus zay vao miverina. Tsy maintsy mandalo amin'ireo fiantsonana efa voafaritra ary voafetra ny fotoana hijanonana eo. Amin'ny 7 alina no mifarana ny asa fitaterana. Mahavoasazy ny tsy fanajana izany. Ny mandeha ambaratongana io satria voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy mipermian'ilay chauffeur mivoasazy ambonimbony ny degré dia lasa fidirana ambalatsazy dia farany lasa fisotomana ny antotarataratasy ilay lisansa ataon'ny tompo manam-pahefana isan-tsokajany. Efa tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny intsony anefa ny cahier des charges. Ny fotodrafitrasa sy ny fandrindrana ankapobeny isan'izany ny fiantsonana. Tsy omby ireo fiara marobe avy amin'ny zotra maro ny fiantsonana iray
hany ka misy ny fibahan'andalana tsy fidiny izay manakirotana ny fampidinana sy ny fanalana mpandeha. Zay indrindra satria ny bokin'andraikitra misy sy ampiarina amin'izao fotoana izao dia bokin'andraikitra tamin'ny taona 2014. Raha jerevana ny zava-misy tamin'izany sy amin'izao fotoana izao dia azo lazaina efa maro ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony ary atao hoe misy banga mihitsy ary ao anatin'io bokin'andraikitra io. Izay no mahatonga anay tena mitaky mihitsy ny hoe alao asiana fantsiana amin'izay ny bokin'andraikitra ary tena takiana mihitsy amin'ny fiaraha-midinika amin'izany. Araka ny teny ao anatin'ny bokin'andraikitra maha bokin'andraikitra zay dia ohatran'ny fifanarahana io. Tokony ho voasoratra daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny fepetra rehetrarehetra ary ny andraikitry ny tsirairay rehetrarehetra, commune, mpitatitra, ny mpandeha ihany koa satria manana andraikitra lehibe ihany koa ny mpandeha. Ny commune no miandraikitra voalohany ny politika ny fitanteram-bahoaka eto Antananarivo, iarahany amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny ATT ary mpitandro ny filaminana izay mandrindra sy manara-maso ireo mpitatitra. Noho izany tokotelo mamasana andro ny fitateram-bahoaka, ny mpitatitra ivondrona n'ireo kooperativa, ny mpitondra ary ny vahoaka izay taterina. Fa io mbola very be any amin'ny côté infrastructure kokoa indray mila jerena mahatonga le hoe olona vangongongongo ery azonao hoe olona mitoby ery satria ohatra zao raha ny embouteillage zao raha miparty aty amin'ny esanay trop be le embouteillage lalana ninona mahatonga an'izany daholo dia any le olona zany mitoby. Mila ampatsahivina isan'andro ny mpitatitra sy ny mpandeha ny voalaza ny cahier de charge fa tsy ny mpitatitra irery. Ny mpandeha ihany koa manana andraikitra tandrify azy ireo hoy ny fanazavana izay tsy voaresaka matetika. Misy zao niarahana tamin'ny ministera misy an'ilay atao hoe grille de sanction izay efa vita le izy imbalo 20 ny vorina fa mifampiarana azy sisa no tsy mety. Io zany le teraka tao amin'ilay hoe aleo tsy dia mivola foana no ifanazaziana fa atao karazana permis à point ilay permis an'ilay mpamily dia arakarak'izay fahadisoiny ny sazy mahazo azy. Olana tsy mahafantatra ny votoatin'ny cahier de charge ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka sy ny fiara imbonana. Hatramin'ireo mpitatitra sasany aza tsy mahafehy akory. Iray zotra amin'ny cahier de charge ny lalàna mifehy ny fifamohizana ahatomombana ny fitanterana. Efa nisy ny tolo-kevitra natsarana ny cahier de charge hoy ny fanazavana fa mbola tsy nisy toy ny hatreto. Na inonenina zava-misy na inonenina tsy fampin'ny fiara dia hoe tsy tokony hikorotana na hifanosika na hifanesika ny mpiandry fiara fitateram-bahoaka fa tokony hilahatra hifandamina ra hilahatra hialana amin'ny zavatra mety miseho ohatran'ireny satria izay fifanosehana izay mety hiteraka zavatra tsy ampoizina. Tokony fepetra raisy ny mpandeha zany izay. Manodidina ny 500 isan'andro ny olona taterina eto Andrenivohitra sy ny manodidina. Ny mpitatitra amin'ny mampandra ratsy miankina azy hitady tombony. Ny mpandeha ihany koa mila servisy mamaly ny filany. Ny mpitandro ny filaminana tsy ampy mihoatra ny isan'ny mponina rahamaso. Rehefa mitranga ny loza zay vao mikoropaka ny rehetra. Ny amoezan'ny tompon'andraikitra anizan'ny fahadisoana. Lalao ara-panatanjahantena ho mariky ny firaisan-kina eo amin'ireo vehivavy no namaranana ny 14 andro fanentanana iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy tany Mahajanga. Ny hetsika izay ho tohizana ary arahana amin'ireo fikambanam-behivavy ao anatin'ny KB 8M sy ny 3V HF any an-toerana Anja Robert Kolomanjanga no mitaritra ny anjiprian'izay. Niompana tamin'ny fanentanana teo anivy ny fikambanam-behivavy sy ny fiarahamonina ary ny hetsika ara-panatanjahantena nampahafantarana azy ireo ny endriky ny herisetra sy ny fomba fisorohana ary ny fampahafantarana ny toerana fitorohana raha misy ny trangana iarana herisetra nanamaria ny 3VHF tsaiky manangy miavitra ny 16 days na ny 40 andro edina amin'ny herisetra mianjady amin'ny mahalasy ny mahavavy
teto Mahajanga. Izy io dia tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny 3VHF tsaky manaingy miavitra izay arahana amin'ny ambassade de France FEFOSC 2025-2027. Ny safidinay moa zany hoe andao atao hetsika ara-panatanjahantena le izy satria mba hoentina ampisehoana ihany koa fa hoe misy fomba hafa ao anatina hetsika lalao hoentina fampahafantarana sy fanentanana amin'izay resaka herisetra izay. Afaka natao hoe tany amin'ny toerana hafa izy io tany anatin'ny trano fivoriana fa eto zany mba ampisehoana hoe mahaleo tena ny vehivavy mba ahazoan'ireo vehivavy ireo ihany koa hoe fatokisana amin'ny tenany zany ary ampisehoana ihany koa hoe afaka miray hina ao anatin'ny lalao ny vehivavy ary hoentina hiady amin'izay herisetra izay. Tao anatin'ny firaisankina tanteraka ny lalao izay natao teto ny aran'ireo fikambanam-behivavy eo anivon'ny KB 8e. Afatra ho an'ny vehivavy natao zao hetsika zao mba ho fampifondronana ary mba anana fatokisantena tanteraka atsika vehivavy ao anatin'izay firaisankina zay ka afahantsika miady mba ho tanteraka. Elana tsiny noho izay sary mihitsoko izay fa izay ihany koa no antsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety any Gaza. Dibo-drano nondrotsakorana nentin'ny rivodozany ankamaroan'ny trano lay ipetrahan'ireo Palestiniana ravatrano nondaroka bomba ny Israeliana. Mety ho tondraky ny rano ao anatin'ny fotoana tsy voafaritra ireo toeram-pialofana miisa 270 ka mpidoza olona manodidina 5 alina sy 8 hetsy ho ny firenena mikambana. Amponany an-toerana izay efa miaina ao anatin'ny tsy fisina na ara-materialy na ara-tsakafo no ny ady ka izao vao maika mitondra takaitra mavo zao. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fampalalam-baovao an'ity ala ity n'aiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'izao ala izao santionan'izay ny ankitsim-po iresahana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ny fokoanan-doha-pirenena ihany koa ny resaka fanovana sy fanavaozana eto amin'ny firenena. Aorian'izao fampalalam-baovao zao no anarahanao ny antsiprian'izay. Mandra-pitafo ao manaraka indray ary tomboky lasy tombo vavy. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Ni Vava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Simon no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Simon, ho mafiorina no avy. Salama tompoko, tonga soa eto amin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Ça a présenté Ni Vava. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.